Faly miarabanao. Ny lahatsoratritsika androany dia ny Romana toko faha 1:12 manomboka amin'ny 1:1 ka hatramin'ny 10. Romana toko faha 1:12 1:1 ka hatramin'ny 10 zay hovakintsika. Dia hoy sao dia narian'Andriamanitra ary ny olona sa natria izany? Satria za koa mba Israelita taranaka Abrahama ihany avy amin'ny fokony Benjamina. Tsy nanary ny olona izay efa fantany mialoha Andriamanitra, sa tsy fantatrareo izay nilazainy soratra masina ao amin'ny tantaran'i Elia, dia ilay fitarainany tamin'Andriamanitra nentina namelon'ny Israely hoe: Tompo, efa namono ny mpaminaninao sy nandrava ny altaranao izy, ary izaho rery ihany no sisa ka mitady ny aiko koa izy. Nefa ahoana ny navalin'Andriamanitra azy? Izaho efa namela 7,000 lahy ho aho, dia izay tsy mba nandohalika tamin'ny bala. Dia toy izany koa amin'izao andro ankehitriny izao, misy sisa tavela ihany araka ny fifidianana amin'ny fahasoavana. Ary raha avy amin'ny fahasoavana izany dia tsy mba avy amin'ny asa intsony, fa raha izany dia tsy fahasoavana intsony ny fahasoavana. Ahoana ary? Izay nitadiavin'i Israely dia tsy azony, fa ny voafidianana nahazo izany, ary ny sisa kosa dia tonga mafy fo, araka ny voasoratra hoe: Andriamanitra efa nanome azy fanahy mason-dritory sy maso tsy ahita ary sofina tsy ahare mandrak'androany. Ary hoy Davida: aoka ny latabany ho fandrika sy ho arato, sady ho fahatafitonana sy fahamaliana azy. Aoka ny maso no maizina ka tsy ahita, ary aoka ho vovoka mandrakariva ny lamosiny. Ity andin-tsoratra masina ity dia azo lazaina hoe tena sarotra, ary izay ny anaovana azy video akoatra ny fanampiny amin'ny soratra zany mba tena hoe anampy antsika ahazo izay tiany soratra masina ho lazaina, satria rehefa mandinika azy tsika dia sarotra io. Rehefa vakintsika tahaka izao fotsiny izy tsy misy azo dia ohatran'ny tsy tena maninona. Ka ahafahantsika mahazo azy dia tsara ihany aloha iverenana ny eo amin'ny farany toko 10, satria eo no ahitantsika hoe inona le mahatonga an'i Paoly miteny amin'ity toko faha 1:12 ity. Eo amin'ny toko 10 zany raha vakintsika manomboka amin'ny 7:12 dia izao no voalazany hoe: fa hoy sao tsy nahalala ary ny Israely. I Mosesy ny voalohany teny hoe: ampialina anareo amin'izay tsy firenena, amin'izay firenena adala no ampahasosorako anareo. Fa sa mihitsy Isaia ka nilaza hoe: hitan'izay tsy nitady ary niseho tamin'izay tsy nanontany ahy. Fa ny amin'ny Israely dia hoy izy: mandritry ny andro nefa nanatsorako ny tanako tamin'izay firenena, sady tsy mankatoa no mandà. Zay zany namaranana ny toko 10 izay efa nivakintsika raha tadiditsika, dia milaza zany i Paoly eto hoe tena nandan'Andriamanitra, nandà ny filazantsara tsy nety nihaino ny filazantsara ny Israely. Dia manontany ihany izy hoe: fa sao dia tsy fantany kosa ary le filazantsara e? Dia mamaly izy hoe: i Mosesy raha nefa niteny voalohany mihitsy hoe ampialina anareo amin'izay tsy firenena ary amin'izay firenena adala no ampahasosorako anareo, satria tsy mety mihaino zareo. Dia tenenin'i Mosesy zany hoe hisy firenena, izay tsy firenena akory zany fa le hafa firenena ny jentilisa, no ataoko ialona anareo, ataoko hatezitra anareo, satria ireny indray no alaiko ho anahy rehefa tsy mety mihaino anareo. Dia amafisiny amin'ny 20 hoe: hitan'izay tsy nitady ny jentilisa zany tsy nitady an'i Jehova Andriamanitra, satria tsy nanao fanekena taminy, kanefa dia ho hitan'izay tsy nitady ary niseho tamin'izay tsy nanontany ahy. Fa ny amin'ny Israely kosa ny lazaina eto zany dia hoe tena tamin'ny fotoana rehetra ny arahany, hatrany amin'ny andron'i Mosesy Deutéronomia, hatrany amin'ny Isaia, dia nanatsotra ny tanany foana Andriamanitra, nanatsotra ny tanany tamin'ny Israely, tezitra amin'ny Israely no tsy fankatoavan'ny Israely, satria sady tsy mankatoa izy no mandà hozy izy, tsy mety nanaiky mihitsy zany ny filazantsara ny Israely hatramin'izay ka hatramin'izay. Dia izay zany mahatonga ny Paoly eto ny teny amin'ny Romana toko faha 1:12 hoe: ny ampahany ihany no mandà
milaza faly anareo jentilisa hoe tena tsisy tsony ny Israely a ny Jiosy zay vonjen'Andriamanitra fa ny apahany ihany a no manda, satria i Paoly de Jiosy kanefa i Paoly de mino dikany a tsy ny Jiosy rehetra zany no mandan'Andriamanitra na lavin'Andriamanitra fa ny apahany ihany. Zay ny tiany ambara am'le andininy voalohany hoe de hoy a sao de narian'Andriamanitra ary ny olona ny Israely olona io zany de mamaly Paoly hoe sanatria zany satria iza koa mba Israelita taranaka Abrahama ihany avy amin'ny fokony Benjamina, zany hoe tena Israelita mihitsy a i Paoly a kanefa izy dia anisan'ny nanaiky ny filazantsara, anisan'ny novonjen'Andriamanitra satria ndrin'ny filazantsara zany a de zay nilazany hoe ny apahany ihany no manda. Eto zany de ahitantsika fa ny fifidianan'Andriamanitra de tsy firenena akory ny fidian'Andriamanitra, eny fa na de Israely ary de tsy le Israely firenena ray manontolo ny ray fidian'Andriamanitra sy vonjen'Andriamanitra fa ny olona tsirairay zay mino ao anatin'ny firenena io ihany na de Israely ary a de zay no nataon'Andriamanitra. Ary ho an'ny Israely de zao hoe ny sisa ihany no voavonjy amin'ny Israely fa tsy izy rehetra akory, tsy ary nisy an'izany hatrany amin'ny testamenta taloha tamin'ny andron'ny Paoly a ary mandrak'androany misy voavonjy fa tsy izy rehetra fa ny sisa ihany a no voavonjy. Zay ny andin'ny faharoa lazainy hoe te tsy nanary ny olona zay efa fatany mialoha Andriamanitra, io le fifidianana io. Io le hitantsika any amin'ny Romana 9:7-20 hoe satria zay fatany raha teo de nitendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany mba ho lamatoa amin'ny rahalahy maro izy. Le hoe fatany mialoha eto zany le fahalalàn'Andriamanitra eto de tsy hoe fatany fotsiny fa misy fitiavana ao, misy firaisana amin'ny reto olona reto ao talohany naharianan'izao tontolo zao de fa tiany efa nifidiny ny olona. De zay lazainy tohanany amin'ny soratra masina zany hoe tsy fantatrareo zay lazainy soratra masina ao amin'ny tantarany Elia de ilay fitarainany tamin'Andriamanitra nentina namelon'ny Israely hoe any hoe maka proofa raha soratra masiny Paoly, tsy vitany hoe izy ihany no novonjena amin'ny Jiosy fa natany amin'ny andron'ny Elia ihany koa ary a rehefa avy nanao ady tamin'ny mpaminan'ny bala Elia dia resy ny mpaminan'ny bala moa izy rery a mihoatra ny mpaminany be de be teo a dia avy Jezebela hanenjika hamono azy dia nanao an'izao fitarainan'izao izy ao amin'ny mpanjaka voalohany 7:20-5:20 hoe saro-piaro loatra ny foko noho ny fitiavako ny tompo Andriamanitra tompon'izao rehetra zao fa ny zanak'Israely de nahafohy ny fanekenao, ny altaranao de nyravany ary ny mpaminanao de novonoiny tamin'ny sabatra ary za de za rery ihany sisa nefa mbola mitady hafatiny aiko koa izy. Teto zany i Elia koa zany de nieritreritra hoe izy ihany sisa no Israely voavonjy, izy ihany sisa no Israely voavonjy a fa sisan'izay de nanda nivavaka tamin'ny Baala nanaraka ny Ahaba sy Jezebela avokoa ny zanak'Israely rehetra. Zay zany ny fieritreretany Elia ny tenany. De tohizantsika amin'ny andininy fahaefatra izy hoe nefa ahoana ny navalin'Andriamanitra azy, Paoly no miteny eto a, nefa ahoana ny navalin'Andriamanitra azy, izaho efa namela 7,000 lahy de izay tsy mbola nandoalika tamin'ny Baala. Andininy 17 tamin'le mpanjaka voalohany 7:20 misy an'izay. Eto zany de ahitantsika n'lay fahalalana raha teo an'Andriamanitra, le fifidianan'Andriamanitra, le fitiavan'Andriamanitra ny reto olona reto, le fahalalana raha teo zany hoe tsy hoe fatany fa hino na hoe fatany fa hanao zavatra tahak'izao reto 7,000 lahy reto fa zao mihitsy lazainy hoe izaho efa namela 7,000 lahy ho aho, Andriamanitra no nanao an'io zavatra io, nifidy an'ireo 7,000 lahy reo ary vokatr'izay fifidianan'Andriamanitra zay, vokatr'izay fahalalana raha teo an'Andriamanitra zay a de zao ny andraikitr'ireo zay olona nifidian'Andriamanitra de hoe tsy mba nandoalika tamin'ny Baala. Misy ny matsy refesy mandidy an'Andriamanitra namela an'ireo 7,000 lahy
fa misy ny andraikitry le 7 lazany lasa tsy mandoalika am'baly izy reo noho ny lay fifidianan'Andriamanitra azy ireo talohany narinany zao tontolo zao. Zay zany no zavatra tiany Paoly resahany eto, de za koa zy izy Paoly tahak'zany, zay mahatonga mino sy mitory ny filazantsara satria Andriamanitra mihitsy nefa nitahiry ana ho isan'ny sisa amin'ny Israely izay voavonjy. Dia na ankehitriny ary zany mbola hita ihany, mametraka principe am'izay zany Paoly hoe zao ary ny zavatra misy hatramin'ny ankehitriny 5 sy 9 hoe de toy izany koa am'izao andro ankehitriny zao, misy sisa tavela ihany araka ny fifidianana amin'ny fahasoavana. Araka ny fifidianana amin'ny fahasoavana, io nefa nyresantsika teo hoe Andriamanitra no manao an'io, Andriamanitra no mamela an'ireo olona reo, Andriamanitra no mahatonga an'ireo olona reo hino azy satria izy no nifidy an'ireo. Ary amafisiny zay ary amin'ny 9 hoe ary raha avy amin'ny fahasoavana zany de tsy mba avy amin'ny asa intsony, fa raha izany de tsy fahasoavana intsony ny fahasoavana. Tsisy ninona anakely ary nataon'ireo olona zay voavonjy rehetr'ireo, na Jiosy izy na gasy na vazaha na japonais, de tsisy ninona nataony, tsisy asa ataony, satria raha vao zay de tsy fahasoavana intsony izy. Haitsika tsara nge ny Efesianina 2:2 fa fahasoavana namonjena anareo amin'ny finoana, tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fandrao isy rehare, mampirehare fotsiny ny fanaovana asa. Zay no lazainy hoe raha avy amin'ny fahasoavana zany ny famonjena de tsy avy amin'ny asa intsony, tsisy zavatra nataon'ny Israely na nataon'ny voavonjy azy fa fahasoavan'Andriamanitra araka ny fifidianana talohany narinany zao tontolo zao. Tany amin'ny 7 efa hitantsika ny fidianan'Andriamanitra ny Isaka mihoatra amin'ny Ismaela, ny fidianan'Andriamanitra ny Jakoba mihoatra ny Esau, vereny vakina ny Romana 7 de ho hitantsika zany zavatra zany fa izay le fitiavan'Andriamanitra lehibe, fifidianana amin'ny fahasoavana. Inarany mahasamihafa ny Israely am'ireo sisa, le Israely le firenena zany resantsika am'ireo sisa, de ny 7 no lazainy Paoly azy hoe ahoana ary izay nitadiavin'ny Israely le firenena de tsy azony, fa ny voafidy ihany nahazo zany ary ny sisa kosa de tonga mafo. Eo zany le misy le Israely firenena de misy reo Israely voafidy. Reo nahazo an'ilay nitadiavin'ny Israely. Ino io nitadiavin'ny Israely io any amin'ny 7:1 no efa niteny antsika hoe inona nitadiavin'ny Israely, fantatsika zany fa alao mafisitsika tsara amin'ny Romana 7:1 hoe nahoana ary, satria tsy tamin'ny finoana no tadiavany zany fahamarinany zany, fa toy ny tamin'ny asa ka tafitohana tamin'ny vato mahatafitohana izy. Zay. Inona zany lay tadiavin'ny Israely? Fahamarinana. Teo marina ny Israely de mieritreritra hoe amin'ny fiezahany hanatanteraka lalàna no hamarina azy, fa tsy tamin'ny finoana. Zay no nahatonga azy tafitohina, zay no nahatonga azy lasa mafo, zay no mahatonga azy very, tsy voavonjy, satria tsy mety mino izy fa miezaka fotsiny hanatanteraka lalàna anao an'izao, tsy mahazo manao an'izao de tsy maintsy manao an'izao. Zay ny olana. Ny 7:17 ihany koa de mbola milaza tahak'izany hoe inona lay tadiavin'ny Israely de le fahamarinana amin'ny lalàna fa tsy amin'ny finoana. Ozy izy hoe fa satria tsy nahalala ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra izy, ny Israely io zany le firenen'ny Israely, tsy nahalala ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra ka nitady hanamarina ny tenany de tsy nanaiky ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Tady hanamarina ny tenany izy satria miezaka hoe za efa navita an'izao, za tsy manao an'izao, za efa nanao an'izao, de noho izay ezaka zay hoe za tena efa nankatoy mihitsy de marina zany eo anatrehan'Andriamanitra. Fa tsy manaiky izy hoe Andriamanitra ane ka manamarina antsika maimaim-poana amin'ny finoana ny asa nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Zay zany ny olan'ny Israely, izay nitadiavin'ny Israely de tsy azony, fa ny voafidy ihany nahazo zany, nahazo an'izany, satria ny voafidy ihany no mino, de ny sisa kosa ny Israely rehetra de tonga
mafo izay le 15 sy fahenina ny jerentsika teo hoe toy izany koa am'izao andraikitry zao misy sisa tavela ihany araka ny fifidianana ny fahasoavana, tena hoe mahatonga atsika mino de mbola fahasoavana avy amin'Andriamanitra daholo zany rehetrarehetra zany, mahatonga atsika marina de fahasoavana avy amin'Andriamanitra zany. Raha avy amin'ny fahasoavana zany de tsy avy amin'ny asa intsony fa raha izany de tsy fahasoavana intsony ny fahasoavana. De manamafy araka ny soratra masina ihany zany Paoly ny 9:20 hoe araka ny voasoratra hoe Andriamanitra efa nanome azy fanahy mason-dritory sy maso tsy ahita ary sofina tsy hare mandrak'androany. Ary hoy Davida, aoka ny lataba no fandrika sy ho arato sady fahatafitoonana sy fahamaliana azy, aoka ny maso no maizina ka tsy ahita ary aoka vovoka mandrakariva ny lamosiny. Misy lay fahajambana ara-panahy mahazo ny Israely zany, inona ny anton'izay fahajambana ara-panahy zay? Aoka ny lataba no fandrika sy ho arato ozy izy. Ny latabatra zay ambara eto de lay sakafo ny Israely isan'andro, lay nitenenana azy tany amin'ny Deutéronomie 4:20 hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra naloky ny vavan'Andriamanitra. Lay lalàna zay tiany sy lalaoviny sy akafiziny fikiriny mafy, io le latabatrany io. Nefa io indray ny tonga fahatafitohinana ho azy, satria tsy vitany mihitsy, tsy misy olombelona mahavita mantanteraka ny lalàna afa-tsy Jesosy Kristy ihany. De rehefa tsy mahatanteraka ianao de hiaran'ny fahamalina, ny sazon'Andriamanitra. De io sazy io zany lay mahatonga anazy hoe manana fanahy mason-dritory, tsy mahita ny masony, jamba ny masony, averiny indroa mihitsy ary amin'ny 15 koa hoe aoka ny maso no maizina ka tsy ahita, aoka vovoka mandrakariva ny lamosiny. Zany hoe mipetraka foana io zany ho an'ny Israely na roviana raha ohatra izy ka tsy miverina amin' Jesosy Kristy dia vovoka foana ny lamosiny, ho maizina foana ny masony, ho jamba foana izy, tsy ahita famonjena mihitsy izy satria ny lalàna no ifikirany fa tsy ny finoana. Lay Jesosy Kristy ihany nahatanteraka ny lalàna, nefa io Jesosy Kristy io de izy no maty teo amin'ny hazo fijaliana, nitondra ny saziny lalàna zay tokony hiatra amin'ireo zay tsy miezaka manatanteraka lalàna fa mino ny asa-panavotana zay nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. De zay zany no ampaherezako anao androany hoe tena andao hideran'Andriamanitra, hisaotra an'Andriamanitra, matoa ianao isan'ny mihaino ity, matoa ianao isan'ny mino de fahasoavana avy amin'Andriamanitra zany. Ary tsy noho ny nataonao fa noho ny fifidianana ianao hatry ny fony mbola tsy ary ny fanorenana an'izao tontolo zao. Fa nisy fotoana koa ianao jamba ara-panahy, niezaka kanefany tsy tafavoaka. Fa matoa ianao nino, nahita ny fahamarinana dia fahasoavana avy amin'Andriamanitra zany fa tsy avy amin'ny asa. Dia mirary soa anao ary rapitso indray ny toyany.